avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Hoenono ny fitondrana avokoa ny etaentan'ireo tanora mandritra ny fankakevitra rehetra ao anatin'ny fokoanan-doha-pirenena ny tanora. Raha ny fanazavana nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny fokoanan-doha-pirenena ny tanora ho an'ny fanovana androany. Mbola voatazo nanaovana famitorana eo anivon'ny polisy-pirenena ireo tanora miisa 4 anatin'ny Génération Z hatramin'ny hariva teo ho ny mpisolo vava azy ireo. Tontosandroany ny fifambidiniana voalohany teo amin'ny firenena malagasy sy ny vondrona Europianina. Mivoatra tao anatin'izany ny fanamafisan'ireo paikady ho amin'ny dingana fanarenana ara-toekarena sy fanavaozana ara-pitantanana. Mitaky ny fametram-pialan'ny be ny tanàna ireo mponina ao amin'ny commune Ankilimalimika distrika ny Toliara faharoa. Tsy mahafapo ny fitantanana io be ny tanàna io ary miteraka korontana ihany koa ka tsy azo ekena. Lany filoham-pirenena Benin tamin'ny salanisa 4.700 Romuald Ouadani, kandidato ho anan'ny fitondrana ampirinasa araka ny vokatra vonjimaika navoaka ny commission électorale nationale autonome manany Sénat ny antsiprian'ireo avy hatrany. Makasitraka anao hatrany tsy misaraka amin'ny fahitalavitra kolo amin'ity ality tonga soa atao anaty fotoana ny fampiralam-bavao manasa anao avy hatrany anaraka ny antsiprian'izay hoentsika manokatra ny fiarahana hoenono ny fitondranana roa raisina avokoa ny etaentan'ireo tanora mandritra ny fankakevitra rehetra ao anatin'ny fokoanan-doha-pirenena ny tanora. Raha ny fanazavana nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisiala ny fokoanan-doha-pirenena ny tanora ho an'ny fanavaozana tamin'ity androany ity. Fanombohana ihany no natao androany raha ny faneho-kevitra netiny tompona andraikitra samihafa atao anatin'izay ka tsy tokony hiahiahy ireo tanora tsy tonga nanatrika izay fanokafan'izay teny amin'ny sisy vato ny antsiprian'izay. Nanomboka androany ny fikaonan-doha-pirenena ho an'ny tanora. Vinavinaina ho vita ao anatin'ny 2 volana ny dingana rehetra amin'ny fakan-kevitra hoy ny nambaran'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena. Tonga nanatrika izany teny ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara, Randrianirina Mikael, niaraka tamin'ny mpanolotsaina avy momba ny fanavaozana ary mpikambana ao amin'ny governemanta no tarihan'ny Prime Ministre. Aza manaina ireo fa tsy hoantra tany hevitra akory ireo taraina sy ireo hevitra arosonareo ao anatin'izao fikaonan-doha-pirenena izao. Voaray daholo ireny ary ireny no atao hoe fampiresana. Zaho efa nitengatra ny voalohany fa rehefa misy zavatra tsy mety atao anay dia mitenena ianareo mitenena titena zahay titena zahay izay namotika ny firenena ty hatramin'izay, namotika ny sosialy, namotika ny ekonomia, namotika ny tontolo iaina. Ty tena zay satria tsy nijery anareo tanora izay handova an'ity firenena ty. Rehefa mitenareo hoe tsy araky ny fanarahana ohatra ka kivy zahay na inona tsy olona tsiny. Voalaza ny ramatoa minisitra teo tsy mora manao zavatra tsy 5 volana, 1 volana koa ny anovana zavatra tanteraka fa ialana tsiny amin'ny teny vahiny processus lava no ahafahantsika manova azy ity ary tsy izay irery fa iarahantsika ao anatiny fikaonan-doha-pirenena nao zao atsika manova ny zavatra rehetra izay tiantsika hovaina. Dia mbola mahasamijoro fa mbola tsy miala amin'ny zavatra joronay hatrany mitoaka. Mbola ao anatiny tsika zao. Miany zavatra tokana
zay ifonako amin'ny vahoaka malagasy sy ifonako aminareo tanora zay ny ara-tolona dia ny fahantarany fanomboany ty fikaonandoam-pirenena ty. Aorian'izao fanokafana ofisialy izao dia iroso amin'ny dingana manaraka ny fikaonandoam-pirenena dia mifankahakevitra isaparitra izay anangonana ny hevitry ny tanora manerana ny nosy eny anivon'ny faritra, distrika ary ny commune. Izany dia natao mba hahazoana antoka fa tafiditra ao anatin'ny fanavaozana ny feon'ny tanora avy amin'ny sehatra rehetra. Ifampihaino ny malagasy samy malagasy, ifampidinika ny tanora samy tanora ary ho raisina ireo soso-kevitra avy amin'ny tanora maro samihafa na amin'ny olana rafitra io ara-tsosialy, ara-toe-karena sy ny vahaolana hoentin'ny tanora hoentina manarina sy manavao an'ity Madagasikara ity. Androany tokoa no nampahafantarina teto ireo rafitra hoentina mitarika sy manamora ary manatanteraka ny fankakevitry ny tanora manomboka any amin'ny commune zany ny faritra sy mandra-pahatongavantsika aty amin'ny fahazahoana ny résolution nationale. Ao anatin'izany no anentanako zany satria betsaka ny tanora mbola miahiahy, betsaka isika tanora ny amin'ny faritra maro samihafa mieritreritra hoe fa maninona zay tsy tonga tany averiko foana tsy eto Antananarivo no fankakevitra irery fa any amin'ireo faritra maro samihafa amin'ireo commune maro samihafa. Zay ny antony nametrahana n'ilay rafitra hoentina mitarika sy manatanteraka an'izany. Nisy ny solotenan'ny tanora nanamafy ireo fitakiana teny an-kianja teo anoloan'ny fitondrana tamin'ny endrika Aitaky. Ireo fanovana tokony iroson'ny fitondram-panjakana. Na izany, nanamafy avokoa ireo nandray fitenenana rehetra fa eno sy noraisina ireo fitakian'ny tanora ary mbola irosona ny famaliana izany ankehitriny. No fitenena fandraisana fitenenana nareo satria tsy hainao tsara ny hoe haitaky fa dia ho raisina tokoa hoe ataky ny zavatra nitenenareo teo satria ho an'ny mpitondra fanjakana no an'ny filohan'ny fanavozana no an'ny gouvernemanta manontolo zany. Hetsika lehibe manamarika ny dingana vaovao eo amin'ny fandraisana anjaran'ny tanora amin'ny fanorenana no avin'ny firenena izao. Antsoavo no natao ho an'ireo tanora na manerana ny Madagasikara handray anjara mavitrika mandritra ny fankahakevitra eny amin'ny commune sy ny faritra tsirairay mialoha ny atongavana eny amin'ny sehatra nasionaly. Na ataky na itaky ao anatin'izay zava-dehibe ny fifampiainona ivoahana amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Fa mila porofony mpitondra amin'ny asa ny fiainona azy ireo araka ny songadana nandritra ny fanokafana fikaonan-doam-pirenena ho an'ny tanora androany isan'ny tsy azo ekena hoy izy ireo ny hoe mandeha ny fikaonan-doam-pirenena kanefa namany asamborona no ny fijoroana amin'ny fanavaozana marina eto amin'ny firenena. Ireto faran'izay nitaky ny amoana tsy misy atakandro ireo naman'izay nosamborina tamin'ity andro an'ity tojondraina tahiry. Nangataka amin'ny fitondrana fanavaozana ireo tanora ao anatin'izay amin'izao fotoana izao mba amoana ny naman'izy ireo izay nosamborina. Mandeha ilany fikaonan-dohan'ny tanora raha alefa kanefa ny naman'izy ireo izay mpitolona aza nosamborina hoy ny fanazavana. Ity concertation ny lancement en concertation ity nandeha fa tsy milamina ny sainay aty satria ity zavatra ity mandeha nefa ny namanay mihidy ihany. Tsy milamina ny sainay. Vao teo ny fanavaozana no miteny hoe miaino anay nefa ny ary ambadika ary ny tanora namanay mihidy any ambadiky ny cellule. Tsy mety aminay izany. Raha tena miaino anay tokoa avoay Herzo, avoay Nomena, avoay Dina, avoay Mioro. Noho ny mambola any amponja ny namanay dia alao tsy manao aloha satria izahay anome fotoananay anome ny atodoanay nefa ny tanora namanay mihidy ihany. Zahay tsy manaiky an'izany. Milaza kosa ireo tanora hafa fa na misy aza ny aya manoloana ny zava-misy hijoro izy ireo hiady ho an'ny efa nitolomana hatramin'ny farany ka anararoatra izao fikaonan-dohan'ny tanora izao. Mazava ho azy fa misy ny aya kanefa na izany naty izany ary dia nijoro niditra ho ato anaty andray anjara ato anatin'ity fankakevitra ho an'ny tanora ity izahay dia miady aloha ary azontsika atao ny manohana ny hevitra ihany koa ao anatin'izay tsy tokony ho kivy zany tsika anetanako ny tanora hoe tongava dia mandraisa anjara raha misy ny fanilihana raha misy ny zavatra hitantsika fa tsy rariny eny fotony eny amin'ny fokotany eny amin'ny commune rehefa andeha ity concertation ity dia sahy miteny sahy mijoro fa izay ihany no ahafahantsika
mampandresy zany a ny hevitritsika tanora ao anaty. Aleotsika mba tsy hiteny izay olana foana fa hiteny izay vahaolana satria izay no ahitana hoe mahaitsika dia izay koa no ahitana hoe mahavita zavatra mba tsy ho mpanakena fotsiny ihany. Izany hoe raha ohatra ka misy tanora miteny hoe tsy miditra ao anatin'io na tsy mandray anjara ao anatin'io dia hoy hoe sarotra be ho antsika no mitaky hoe efa miteny raha ohatra ka tsy mbola niteny akory fa mila miteny aloha hoe efa misy ilay sehatra zany dia ninina etaeta tsy voafetra ilay izy fa izay tiana ho tenena rehetrarehetra dia afaka tenena. Namporisika hatran'ireo tanora mety manana fisalasalana mba andresin'ny tahotra ireo tanora hafa. Mila mahasay isika tanora manoloana ireo sakatsakana samihafa mety isy eo mandritra ny fakakevitra hoy ny fanazavana ary ny fanosihana ireo sakatsakana ireo indrindra no tena ilaina ny herin'ny tanora. Marina tokoa izay fa eo foana moa zany ilay fanahina fanilihana ka izay indrindra no nahatonga anay nandray anjara mavitrika foana tao anatin'ny atrikasa rehetrarehetra izay niarahana tamin'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena mba ahafahanay maka ilay sehatra ahafahanay miteny sy maneho hevitra. Dia izay indrindra no nahatonga anay eto androany ary ahitako voalohany nandritra ny fanokafana fa ny tena zava-dehibe dia ny fandraisana anjara mandritra ireo fikaonandoha rehetrarehetra izay ho avy manaraka eo hatrany fotony ka hatraty amin'ny foibe. Naneho ny heviny amin'ny mampisolo vavany ZNZ azy tamin'ny tolona i Maître Olivier Rakotoanosy. Ngatahany araka izany ny anafanganana ny fanadihadiana ireo tanora izay voatazon'ny mpitandro ny filaminana sy ny fanotsorana izay tsy nahitana heloka ary ny fanasaziana ireo izay tena atotoa mpanakorotana araka ny fanehoan-keviny. Ireny zany tamin'ny akabeny fizotry izay fokoanan-doha-pirenena ny tanora izay tamin'ity fanokafana ara-pomba ofisialy androany ity sy ny faneho-kevitra samihafa tao anatin'izay. Fa mbola voatazo nanaovana famitorana eo anivon'ny polisy-pirenena ireo tanora miisa 4 ao anatin'ny génération Z hatramin'ny hariva teo ny mpisolo vava azy ireo. Tsy vahaolana ny fisamborana raha resaka fitakiana momba ny tolona teny Ankanja no antony hoy solombavam-bahoaka ka tokony fifampianoana no imasoana ahafahana mametraka ny fitoniana eto amin'ny firenena aminatin'izao fotoan'izao. Andao arahantsika ny Antsipriana tantery ny Rina Fitiavana. Nanomboka omaly arivo nitohatra amin'ny hariva teo ny fakanambavany an'ireo tanora miisa 4 isan'ireo ao anatin'ny GNZ eo anivon'ny polisy brigady misana ny Elokabevavy Anosy. Voalaza fa fanohitohinana ny fiandrianam-pirenena no isan'ny antony hitazomana anaovana fanadihadiana azy ireo raha ny nambarany mpisolo vava azy androany. Isan'ireo tanora nanatanteraka hetsika diabe ampilaminana ny zoma sy sabotsy teny amin'ny kianjany 13 Mey momba ny fitakiana ny fandravana rafitra ny sasany amin'izy ireo raha ny fanazavana hatrany. Dia ny atteinte à la sûreté de l'État dia association de malfaiteurs izay zany no anadihadiana zareo. Ny zava-mitranga sady anaovanay antsoavy foana ny fanajana ny zoan'ny mpiaro zany hoe droit de la défense sy ny présomption d'innocence izay moa zany ny lalàna velona dia mangataka izay anaovanay antsoavy ny fanajana ilay izy satria raha ohatra ka androany maraina zahay nandeha nijery tao dia fanadihadiana efa nandeha no hitanay tao ka raha tsy nandalo tao zany zay nandeha nanamarina hoe mandeha marina ilay fanadihadiana dia tsy nanatrika n'ilay enquête indrindra izay avocat bénévole moa zany. Dia izay ilay tenenanay anaovanay antsoavy foana hoe alao ajaina ilay zon'ny mpiaro ao anatin'ilay procédure mandeha. Eo anatrehany ity raharaha mahavoatazona ireo tanora manoloana ny fitakian'izy ireo ity. Nahitsy ny solombavam-bahoaka raha nilaza fa miteraka fahatezerana ary ho maika ararotin'ny mpanao politika sasany izay mahazo tombotsoa amin'ny tsisy ny fitoniana eto amin'ny firenena ny zava-misy ara-politika ankehitriny. Tokony homalina ny filoham-panjakana manoloana ireo manodidina azy izay mety hanipoditra akondro manoloana ny fitakian'ny tanora mpitolona. Zava-dehibe ny fifampiainoana hikatsahana vahaolana iraisana hametrahana fitoniana sy rosoana amin'ny dingana ho amin'ny fanavozana fototry ny tolona takin'ny rehetra. Olona asa haro ny manambotra tanora indrindra fa ny tanora tena iaraha mahita hoe ny tolona niaraka tamin'isika tena kianja. Iaho zao sisy mankasitraka an'ireny hoe igny fa nansoana tena
amin'ny brigade criminelle ny général Ramakavelo. Tena miala tsiny hoa za de tena mpiaradia amin'izao fitondrana zao marina fa sy mety kosa reo olona. Aleo zany sika sy miditra amina zavatra ohatran'regny fa tratra ny velam-pandrika ny tena tokony tena fahavalo iombonantsika sy regny tanora regny. Fa regny mba tanora frustré fotsiny de aleo zany ny fanjakana angamba mihitatra kokoa agny amin'le fifampienona amin'regny tanora regny fa tsy nahazo toerana iry zareo misy frustré izy regny de somba le zavatra mahafrustré an'zareo no fantarana. De za zany tena miangavy ny fitondram-panjakana hoe aleo sika sy miroso amin'izany fa lasa isika ndray mikorontagna agnatiny de mandeha rajoelina agny amin'ny tany alokalofany agny. Andrasana ny toy ny fanadihadiana ray afara fiakarana fampanoavana eo anivon'ny fitsarana ity raha ity na hijanona hatreo amin'ny famotorany mpitandron'ny filaminana. Tsy aivina trany, isan'ireo fitakian'ireo tanora Gen-Z nidina an-dalambe nanatanteraka dia be ampilaminana teny amin'ny kianjan'ny 13 Mai ny zoma sy zabotsy lasa teo ny fitakiana ny fandravana ny anteny miram-pirenena ny CENI ary ny HCC. Ankilany, mandeha ihany ny fotoana fa tsy nisy tohiny sy mbola tody hatramin'ny faran'ireo fanadihadiana nolazaina fa nisokatra miteraka izay tsy fitoniana izay toy ny raharaha mahavoasaringitra ireo tompona ndraikim-panjakana teo aloha. Fanavozana isan'ny notakina ny fampanjakana ny mangarahara sy fitantanana mahitsy tsy sy ny ankanafinafina ka tamberina ndraikitra toy nataon'ny fanjakana ny mampafantatra ny valiny ireny fanadihadiana ireny. Fahaizana mifampiaino izay zany no andrasany rehetra ao anatin'izao fanavaozana eto amin'ny firenena izao. Tsy tokony hisintsony ilay fomba fanao teo aloha mahazatra ilay hoe misy miaino ve ao anatin'izay fitantanana ny raharaham-pirenena izay amin'ny ankabeny fa ankoatran'izay fahaiza miaino izay ilaina ihany koa ny dinika. Amin'ny resaka an'izay dinika izay isika dia tontosa tamin'ity androany ny fifamidiniana voalohany teo amin'ny firenena malagasy sy ny vondrona eoropeanina. Votra tao anatin'izany ny fanamafisan'ireo paikady ho amin'ny dingana fanarenana ara-toekarena sy ny fanavaozana ara-pitantanana eto amin'ny firenena ny minisitry ny raharaham-bahiny izay nanamafy fa mpiara-miasa akaiky amin'izao fanavaozana izao ny vondrona eoropeanina araka ny voatra tao anatin'izay dinika voalohany izay. Nanatanteraka dinika voalohany teny anivon'ny ministera ny raharaham-bahiny ny firenena malagasy sy ny vondrona eoropeanina ny maraina teo. Dinika izay nahafana nijery ireo sehatra mety hanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny rotonta indrindra amin'ny ezaka fanavaozana ara-pitantanana sy ara-toekarena. Anisan'ny loha hevitra noresahana ny fifandraisana eo amin'ny Madagasikara sy ny vondrona eoropeanina ny dingana fanarenana ny firenena ny toedrara geopolitika ankehitriny ary ny fifandraisana iraisam-pirenena amin'ny dingana lehibe sy lavitrezaka kokoa. Dans cet contexte géopolitique compliqué, pour l'Union européenne, c'est un choix très important de chercher des partenariats globaux. Amin'izao tontolo geopolitika sarotra izao, safidy tena manan-danja ho an'ny vondrona eoropeanina ny mikasika ny fiaraha-miasa maneran-tany. Everiko fa nidinika ataontsika ankehitriny dia fanehoana io fomba fiasa mikendry ny ara-miasa akaiky sy hanamafy ny fiaraha-miasa io. Everiko ihany koa misy fahafahana amerenana amin'ny laoniny ny fifanakaloza-kevitra matanjaka ny fiarahana amin'ny Madagasikara. Mino aho fa ho tsapan'ny Madagasikara fa ny vondrona eoropeanina dia mitondra zavatra tena manan-danja ho an'ny vahoaka malagasy. Fiaraha-miombonantoka maneho ny maha-moderna, azo itokisana ary tena ilaina ho an'ny hoavy ny Madagasikara. Partenaire qui représente quelque chose de moderne, de fiable et très important pour la future de Madagascar. Maneho mazava ny finiavana ho amin'ny fanohizana sy fanamafisana ny fiaraha-miasa akaiky sy maritra ny fifampiresahana androany hoy ny ministry ny raharaham-bahiny. Tao hanamafisana ny fiaraha-miasa efa nisy efa 80 taona lasa niarahana tamin'ny Union Européenne ary hijerena ireo sera izay ahafahantsika manamafy izay fiaraha-miasa izay anisan'izay ny tolo-tanana nomen'ny Union Européenne amin'ny ireo ezaka atao amin'ny fanavaozana eo ny amin'ny lafin'ny fitantanana eo ihany koa amin'ny lafin'ny ara-toekarena dia izay zany le votoatin'le fionan'androany hanamafisana sy hijerena ny ezaka efa vita amin'izay fiara-miasa izay. Raha tsy haivina, masoivo vaovao avy amina firenena eoropeana misa efatra ihany koa no vonona hanamafy ny fiara-miasa amin'ny Madagasikara eo amin'ny lafin'ny toekarena sy kolotsaina ny ara-pahasalamana sy fiarovam-pirenena araka ny fionan'izy ireo tamin'ny filohan'ny fanavaozana omaly.
tafiditra ao anatin'ny accord de Samoa no siniavina ny 10 novambra 2024 ny fifampijiniana androany izay nametraka fiara-miasa stratégique mandritry ny 20 taona eo amin'ny vondrona européenne sy ireo firenena mpikambana ao anatin'ny OEACP na ny Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Ao anatin'izay vaovao ny toe-karena izay hatrany mandray anjara amin'ny spring meeting karakarainy ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI sy ny banky iraisam-pirenena any Washington ny Madagasikara amin'ny herinandro ity fivoriana lehibe isan'ny taona mampivondro ny androm-panjakana iraisam-pirenena ireo governoran'ny FMI sy ny banky iraisam-pirenena manisitry ny vola avy amin'ireo firenena afrikanina sy ireo mpiara-miombonandro ka amin'ny fampandrosoana izy io isa aloha hevitra ifantohana mandritra izany ny fampandrosoana maharitra amin'ny fanamafisana ny fifandraisana iraisam-pirenena ary ny fitadiavana vahaolana ho an'ny toe-karena malagasy ihany koa andao arahantsika ny fanampanazavana mikasika izay rehefa zany hoe inona ny zavatra vitantsika inona ny visiontsika inona koa ny mbola olana atrehantsika ahoana fomba hanatsarana ny relation eo amin'ny FMI sy ny banque mondiale atreto zany aloha dia maromaro zany ny fivirana ohatrenao ankoatran'ileo zany assemblée générale de gouverneur dia misy zany antsoina hoe rencontre bilatérale andirina manokana zany fiara-miasantsika amin'ireo raha tsy mangaiky ny FMI sy raha tsy mangaiky ny banque mondiale reo mba hanatsarana ny fifandraisantsika hoe eo amin'ny resaka ohatra hoe eo amin'ny resaka énergie eo amin'ny resaka économie environnement eo koa ny resaka santé sy ny sisa dia ny zava-misy zany dia zao hoe mahafapolo zany hatreto ny asantsika miaraka amin'ny banque mondiale ary zareo koa nanazava hoe inona avy ny zavatra ho ataon'izareo aty Madagasikara ary ahoana ny fomba apakaran zareo ny fanampianantsika zany amin'ireny sehatra maro isan-karazany ireny zay zany amin'ny ankapobeny ny zavatra atao aty ary inona fahitambokatsoa ho an'i Madagasikara le izy amin'ny fanatsarana ny portefeuille zany zao azitsika sy ireo sehatra maromaro zay nampian'ny banque mondiale sy ny FMI tsika indrindra ao anatin'le hoe plan de relance économique zay ataontsika atsoatsy Iazo ny tapany atsimo nosy vetivetsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity mitombo hatrany ny fitarainan'ny mponina ao amin'ny commune ambanivohitry Ankilimalinka district ny Toliara faharoa amitaky ny fametram-pialany ny ben'ny tanàna izy ireo amin'izao fotoana izao noho ny tsy fahafaham-po amin'ny fitantanana sy ny fanapahan-kevitra raisiny izay heverin'ireo mponina ny antoerana fa mitarika korontana ihany koa raha ny fitarainana Bonhomme Élysée Toliara. Tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fitantanana ny commune Ankilimalinka raha oharina amin'ny fampanantenana nataon'ny ben'ny tanàna ho ireo mponina maro ireo fanapahan-kevitra raisina izay miendrika didijadona raha ny fitarainana hatrany anisan'izany ny fanesorana tampoka ireo ben'ny tanàna lefitra voalohany sy faharoa mikasika ny fokotaninay ny tsoahany ny ben'ny tanàna la miany daty hoe 3 vola fa atao fividiana hatramizao tsy manomboky ny fividiana ary mahagaga fokotany 13 amby nagnino ary ny 10 amby fokotany ny soloa ka gny raiky akatrakatraky tsy ny soloa mangarakaraky n'izay première adjoint deuxième adjoint arakaraky ny hetahetany ny propagande taminay vahoaky dia hiara-miasa amin'ny maire titulaire lafa nataondrozy gn'ady hevitsy tao mifanohitsy satria maire titulaire hagnitsakitsakanay dia tsy nenkenigny première nungu vice de ni tsoahany olo raiky tsy enkelay velively zay mikasika ny kanal laiky andorany mamovoky président fédération mpandrindra ny polisy la miasa soara-dalagna liany tamy 2025 zika amizao nefa hatramizao zany ijibognandrozy le mandeha kotobasindrozy ny président ny fédération nay tsy enkelay zay manome fepotona 27 ny ben'ny tanàna ireo mponina mba ametrahany fialanana ary miantso ny manam-pahefana ambony indrindra ny filohan'ny repoblika izy ireo mba hijery ankaiky izao raharaha izao gn'ambarako eto manao antsoavy amin'andriamatao filoha fa zahay vinono gny namanay antony ny maro gny mera teo tsy nisy faty olo anefa niaraka amin'ny base toliary i mero maksy androany maty gn'anakay ka manao antsoavy amin'andriamatao filoha la raha tianao hilamy commune Ankilimalinka mitaky zahay mitaky fidiana ben'ny tanàna na mitaky PDS fa tsy mila an'io zahay mbo io koa hitondranay magnome 48 heures zahay la io 48 heures eo ro tsy miala amin'ny bureau eo i miala tsiny zahay fa hifantsiky bureau safa maro ny raha maharary anay andrasana araka izany ny fivoarany toedra raha ao amin'ny commune Ankilimalinka
mikorontana zany ny any ankimby malinika nohon'izay fitantanana be ny tanàn'izay fa mikorontana ihany koa ny any Antsiranana amin'izao fotoana izao noho ny lafiny famatsiana solika. Isan'ny mikorontana ao anatin'izay ny fitaterana noho izay tsy fampiana solika eny amin'ireo toby mpanjara solika izay. Mponina Antsiranana indrindra ireo mpisehatra amin'ny fitaterana toy ny mpanao taxi ville sy ny bajaja izay voatery milahatra adiny iray eo vao mahazo solika amin'izao fotoana izao ka velotaraina manoloan'izay. Andao arahantsika ny fanadihadiana tanteriny kolo Antsiranana. Fitaterana sy fiainana andavanandro eto Antsiranana dia voafara mafy noho ny tsy fampian'ny solika. Hatramin'ny maraina dia efa ahitana filaharana lava eo anoloan'ny toerana fivarotana solika tokana no misokatra. Mpamily fiara sy moto fa indrindra ny taxi ville dia voatery mandany adiny iray mahery vao mahazo ny solika. Ity toejara ity dia miteraka fahasahiranana lehibe eo amin'ny mpamily sy mpanjifa. Ny fitoanan'ny filaharana dia manaraka ny sisiny arabe ka miteraka fahatarana amin'ny asa sy raharam-pianakaviana. Dia fatiantoko zegny ny zavatra iainany amin'ny asanay satria lany fotoana zay azy ty efa mandeha misy adiny ray sy sasany mahery mbala tsendriky nahazo toro. Vola tsy tatra le versement patron de eo koa misy ray aman-dreny sasany koa magnanky ny zanany aminay makasiky momba abonnement fitaterana tsy haiko mandeha l'école lasa manjary le zaza ataonay abonnement zegny tsy afaka mandeha manohy fianarana anazy izy amin'ny alalan'ny abonnement. Zegny zany voka-dratsy. Nilaza ihany koa ireo mpamily bajaja fa tokony omegna alalana ny olona hividy solika amin'ny zeriganina 10 litatra mba amaivagna ny fitoagnana ny filaharana sy amahagna ny olana. Tsy eto Antsiranana ihany no ahitagna izany fa manerana distrika mandravitra ny faritra Diana. Ny tsy fampian'ny solika dia lasa olana imbonana, mitaky vaolana aingana sy mahatry avy amin'ny tompon'andraikitra. Dia izay ihany koa no entsika misento vetivety ao anaty dokam-barotra fohy. Mbola maro ny vaovao misongadina sy fanadihadiana mbola hoentina aminao rehefa avy eo santionan'izay ny arina plastika izay mitarika aretina maro sy manimba ny tontolo iainana. Eo ihany koa ny vaovao mikasika ny fisolokiana amin'ny tambazotra tserasera ao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao no anarantsika ny Antsiprian'izay. Aza misaraka amin'ny ary. Woko canette 33 centilitres indray zao ny malaza. Le Woko miaraka aminao naiza naiza. Dimanjato sy roa arivo ariary monja. Course solidaire La Vache qui rit. Le 26 avril 2026, courons ensemble. Rendez-vous au parvis de l'Hôtel de Ville. Une participation, un don pour l'hôpital Mère et Enfants d'Amboumiandre. La Vache qui rit, parce que c'est bon de rire.
Course solidaire La Vache qui rit. Le 26 avril 2026, courons ensemble. Rendez-vous au parvis de l'Hôtel de Ville. Une participation, un don pour l'hôpital Mère et Enfants d'Amboumiandre. La Vache qui rit, parce que c'est bon de rire. Pâques fabuleuses! Une occasion à ne pas rater dans tous les magasins Cosmos du 23 mars au 19 avril. Des remises allant jusqu'à 40% sur certains produits. En plus, bénéficiez d'une facilité de paiement jusqu'à 30 mois avec la vente à crédit Mirage uniquement chez Cosmos. Qu'attendez-vous pour aller chez Cosmos du 23 mars au 19 avril et profitez de remises allant jusqu'à 40% sur certains articles. Cosmos, votre partenaire de confiance. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy. Fonina azy safidianana. Tsy tiany bibikely io a. Tsy mandray lelanafo. Azo andalorana. Azo atao coussin ao anakanapé. Mety boela gilet de sauvetage. Ary mbola misy tapis masolotsia amin'ny loko isan-karazany, tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza. Mahatapy saoka, mora diovina sady tsy matahotra rano, nefa malefaka. Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandriana. Ary isolant thermique, ilay mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka. Dia tonga varaliana fa misy revo izay tiana. Tiago Jimina mangala etaitanaka manala etaeta itanao mpivatraretraretra meilleure qualité mitondra vitamine C Jimina ny goût-tegna naturel tsy pirate fa tegna réel parfait orange fraise et coco sy parfum maro isan-karazany Jimina avy agny Europe an'le tegna top Mina Meterna. Ça y est, on l'a fait. Avec Yass et moi, t'as enfin tous tes kiffs sur une super app. La seule appli de Mada qui t'ouvre au monde du digital. Profite à fond de Netflix, tes musiques, tes jeux mobiles, Zeti, Quizzacaf, tes sites d'achat et bien plus. Depuis ton smartphone, ta super app Yass et moi t'attend. Télécharge-la vite sur App Store ou Play Store. Yes. Anoizatsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Averiny indray ny fandraran'ireo arina plastika latsaky ny 50 micron eto amintsika. Iarovana ny fahasalaman'ny mponina sy ny tontolo iainana hatetika asa miisa 12. Eto Madagasikara araka izany no hotoanany hatetika asa exploit na ny projet expédition plastique océan Indien vatsiny ny FD vola sy ny FFEM na ny Fonds français pour l'environnement mondial izay miara-miasa akaiky amin'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy ka eto Andriatsilavo. Ny taona 2024 no nivoaka voalohany teto amintsika ny didim-panjakana mandrara ny famokarana ny fivarotana ary ny fividianana sachet plastique latsaky ny 50 micron. Tsy tafavoaka mbola nitoy ny fiparitana ireo sachet ireo ka nivoaka indray ny didim-panjakana manaraka nanamafy izany ny volana martsa 2024. Tsy naharitra mbola niverina nitobaka tsikelikely indray ireo sachet voarara ireo. Antony tsy nampahomby izany raha ny fanazavana ny tsy fisiny ny fifampidiniana teo amin'ny fanjakana malagasy ireo mpamokatra sy ireo mpanafatra. Fanampin'izay tsy mbola hita taratra eto Madagasikara hatreto ny fampandraisana anjara ireo orinasa mpamokatra amin'ny fampianana ny fampiasana plastique. Donc par exemple, on a aujourd'hui des embouteilleurs qui utilisent beaucoup de plastique. Ankehitriny ohatra
dia manana orinasa mpivarotra zava-pisotro mampiasa plastika betsaka isika izay afaka mampiasa vera toy izay plastika. Misy ihany koa ireo orinasa mpamatsy hotely mampiasa plastika marobe, isan'izany ny pay, ranomanitra, ny vilia sy ny maro hafa izay ampiasaina indray mandeha dia arina. Ampiasaina minitra vitsomonjy ireo saingy maritra 500 taona amin'ny tontolo iainana. Ka ny hevitra dia ny fahafahana mampiena ny fanafarana plastika sy manolotra fomba hafa miainga amin'ny akora fototra bio, ohatra amin'izany ny vatanakondro, ny hoditry ny kôkô, ny katsaka. Ireo voajanahary izay mitovy vidy amin'ireo plastika ampiasaina indray mandeha izay afaka ampidirina tsara eto Madagasikara. Qui coûte aujourd'hui quasiment l'équivalent des plastiques à usage unique et qui pourrait être introduit de manière plus importante à Madagascar. Maro ny voka-dratsy ateraky ny sachet plastika, indrindra ireo latsaky ny 50 micron na amin'ny fahasalamana zany na amin'ny tontolo iainana. Any Eropa raha ny fanazavana, mitelina microplastika 10 gramma isaky ny herinandro amin'ny sakafo hohaniny olona iray. Antony mazava-dehibe ny firosoana amin'ilay antsoina hoe économie circulaire, indrindra ho an'i Madagasikara izay mampiasa plastika betsaka ihany koa. On estime qu'aujourd'hui en Europe, alors on n'a pas des études ici à Madagascar, mais en Europe par exemple, Vinavinaina ankehitriny ao Eropa satria tsy misy fanadihadiny eto Madagasikara. Any Eropa dia mitelina microplastika 10 gramma isaky ny herinandro amin'ny sakafo hohaniny olona. Tsy azo atao tsinotsinona izany satria mijanona ao anaty vatana mandritry ny androm-piainana. Araka izany, misy fanadihadiana irosoana mikasika izany ary hita ihany koa ankehitriny fa ireo karazana hazan-dranomasina hoantsika dia ahitana ireo microplastika ireo. Araka izany, zava-dehibe io économie circulaire io ampiena ny fampiasana sy ny famokarana plastika, ny fampiasana indray mandeha ny plastika sy ny fanaovana recyclage. Teboka telo lehibe amin'ny économie circulaire. Réemployer les plastiques et recycler les plastiques, c'est ce qu'on appelle les 3 R de l'économie circulaire. Eo anatrehan'izany, anohana tetikasa miisa 12 eto Madagasikara ny tetikasa exploit na ny projet expédition plastique océan Indien, fa tsy ny AFD vola sy ny FEM na ny Fonds français pour l'environnement mondial izay miara-miasa akaiky amin'ny ministéran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy. Ireo tetikasa 12 ireo no voatazona tamin'ireo tetikasa miisa 17 na maliny antso rehefa nataony sivana noho izy ireo manana endrika fanavaozana, afaka manatsara ny toe-karena ary koa misy fiantraikany betsaka amin'ny fampianana ny plastika mivarina any an-dranomasina. Ankoatra ny fanohanana ireo tetikasa, atao pilote ka tsy ampiasa plastika intsony ny ao Sainte-Marie ka aorian'izay vao hitatra tsikelikely manerana ny nosy. Iverenantsika vetivety ny vaovaon'ny toe-karena fa fitrandrana harena kibonitany notolora amin'ny ministera ny harena kibonitany sy ny loharanokarena stratejika atao saritany amirakitra ireo mpisehatra sy orinasa mpitrandraka ara-dalàna ao anatin'ny farim-piadidiny avy ireo ben'ny tanàna atao amin'ny faritra Anosy sy Androy nanaovana fidinany fotony mazava ny tanjona ny ahafantaran'ireo ben'ny tanàna ireo mpitrandraka ao aminy izay hanamora ny fanaraha-maso ny asa sy ny tamberimbidy tokony ahositrahany faritra sy ny komuna amin'izay fitrandrana samihafa misy any an-toeran'izay. Mbola maro ireo ben'ny tanàna indrindra ny amin'ireo faritra lavitra sy sarodalana kanefa manan-karena kibon'ny tany tsy mahafantatra ireo orinasa sy mpitrandraka miasa ao amin'ny komuna iandreketany. Sahirana araka izany izy ireo amin'ny fanarahana ny tamberimbidy izay tokony hositrahany hampandrosoana ny komuna sy ny vahoaka. Isan'ireo ny komuna Tranomaro sy Maromby ao amin'ny distrika n'Amboasary Atsimo, faritra Anosy. Manan-karena mika hatramin'ny safira izay trandrahan'ny orinasa goavana ny komuna saingy tsy mahafantatra mazava ny fandehan'ny tamberimbidy isan-tsokajiny tokony hositrahany. Antony nanoloran'ny ministeran'ny harena kibon'ny tany ireo ben'ny tanàna tao sary mazava mirakitra ireo mpisehatra sy orinasa mpitrandraka ara-dalàna ao amin'ny farim-piadidiny avy. Tanjona ny fandrindrana ny fiara-miasa eo amin'ny mpitrandraka sy ny komuna hoy ny ministra hametrahana fampandrosoana marina miainga eny fotony avy amin'ny sehatry ny harena kibon'ny tany. Anisany ny raha andehananay atika zay hoe manao akory ny fiarahamoniny ny olo tokotany amin'ny tany tiany sy ny olo zay zakasika hoe vazaha nomeny ny fanzaka hermi afahany mitrandraky. Azo atao ny miaramoniny, azo atao ny mifampiresaky. Ny fanjakana sy ny vahoaky dia mifameny
sy zahay hoe eo ny fanjakana da hozy raha zay andingolingony ery sy andingolingony agny zahay fa mitovy mindry aminareo avao koa fa zay ny materaky fampandrosoa no fa mandroso mifokotany mandroso gnaty amin'ny commune mandroso zay ny tany sy ny fanjakana. Ankoatra ny fampahafantarana ny any fotony ny tamberim-bidy sy ny andraikitra tsy maintsy iraisin'ny mpisehatra na izany mpandrarà na orinasa misehatra amin'ny fitrandrana renakibony tany fotoana nanamafisana ny fiarahamiasa eo amin'ny ministera sy ireo olomboafidy sy olomboatendry ihany koa ny fidinana ifotony ny fiarahamiasa izay zava-dehibe amin'ny lafiny rehetra raha tsy laza afa-tsy niady amin'ny fitrandrana tsy ara-dalàna. Reperenareo le toerana misy an'izany manao illicite dia iza le sinoa mividy an'io zavatra tokony miara-miasa atsika amin'ny mpitandro filaminana manao an'izay zavatra zay satria ma izy manao zavatra illicite zany tsy fantatsika ny zavatra mety ho ataony a fa aleo miara-miasa amin'ny mpitandro filaminana amin'ireo zavatra io mandeha ny renseignement mo basiny mahita anareo hoe ato misy an'izao manao mividy vato vy zao dia raha misy zay sinoa manao ohatran'izay dia ampandrenesinareo ihany koa ny tompony permis anjara ny miaro ny permis raha tokony ho izy zany hoe ny somida io zany hoe ato anatin'ny permis nareo mety misy olona manao zavatra illicite fa ny fandraisana andraikitra ataonareo dia tena ankasitrahanay ary izay ny antony idiana sy idinana ifotony ohatran'izao sy iambo avo hoe any Antananarivo avo dia fantatra daholo ny zavatra rehetrarehetra. Isan'ny fanavaozana nentina vao aingana ho an'ny sehatry ny arenakibony tany raha iverenana ny fandrotsahana avy hatrany any amin'ireo rafitra ifotony ny tamberim-bidy ny manam-pahefaneny ifotony izany hoe ireo olomboafidy sy olomboatendry no tompona andraikitra voalohany amin'ny fitantanana ireo vola. Mila fahamalinana ny fampiasana izany ka ho tohizana ihany koa ny fampiofanana hitantanana ny vola toy ny natao tany amin'ny faritra Atsinanana sy Alaotra Mangoro. Miresaka an'izay fampandrosoana ny commune izay hatranisika fa hiazo any Toamasina vetivety miroso amin'ny fanamboarana sy ny fanatsarana ny lalana ny commune Toamasina amin'izao fotoana izao ho ny ben'ny tanàna ny toeran'ity faran'izay nitondra fanazavana mikasika ilay fandrodanana niteraka resabe to Toamasina ihany koa Brodora Setakolo Toamasina. Manoloana ny fanokafana ny lalana ao Tanambao-Sainky izay nampitaraina ny olona nanazava ny ben'ny tanàna fa mifanaraka amin'ny drafim-panajariana ny tanàna na ny plan d'urbanisme ny asa atao. Tanjona hoe izy ny anatsara ny fifamoivoizana sy ny endriky ny tanàna izay tsy misy fanavahana. Io lalana io misy pikage natao efa nataony piquer fa rehefa nizahanana ny plan d'urbanisme dia ny plan d'urbanisme no arahana izay zany le izy rehefa nataony plan ny fanokafan-dalana dia io trano izay volagnina antsika keto fa hoe nena vahiny dia tsisy vahiny fa gasy zany hoe mety isy angamba raha ohatra ka izay nikoragnantsika anazy dia mazaka ny zopirenena malagasy izay ray. Faharoa ny anazy dia titre borné fa ho an'ireo olona esorina dia anatin'ilay lalana izay efa lalana izay netreretiny sasany fa tsy lalana fa ho vonoana ilay lalana kanefa mbola tsy nidéclassena zany fa mbola anatin'ny lalana tanteraka ilay olona mipetraka dia tsy maintsy nesorina satria izay ny lalana zay tsy azo petrahana amorona anatin'ny arabe. Ankilany manao ezaka lehibe amin'ny fanarenana ny lalan'ny bazary kely ny commune Ambonivohitra Toamasina amin'izao fotoana. Lalana izay efa nampitaraina ireo mpampiasa lalana ary efa andalam-pamahana ny olana ny tompona andraikitra. Ny fagnamboaran-dalana dia misy androny satria tsika tany magnorana dia noho izany zany dia miandry andro maigna atsika zay vao afaka magnano an'izy reto ho atao goudron. Izy ity zany fanomboana aketo dia ho atao goudron izy io hofitegna io lalana io ambadika dia avy eo tsika mandramby an'ity partie ny Betela jusqu'à ry amin'ny 4 chemin Morarano dia efa hitantsika fa mandeha ny fagnamboarana any lalam-baovao ary amin'ny Ambolomadinika izay ataontsika hoe nampitaraigna olona maro dia andrambo koa atsika amin'ny amaraigna atsika dia ho totofagna karan'izao aloha le ary amin'ny Stella Maris izay mampitaraigna olona maro koa dia akoatran'izay moa zany dia amin'ny ambangovangony dia mandroso any amin'ny fanamboaran-dalana ny Tambatavy ny commune urbaine amin'izao fotoana izao. Nanamafy hatrany ny ben'ny tanàna fa andalana ny famolavolana lalàna miaraka amin'ireo mpanolotsain'ny commune mikasika ny saran-dalana amin'ny fifamoivoizana ao Toamasina ho alalahana ny fitaterana ao an-toerana raha ny fanazavana hamaro ireo mpitatitra ankoatra ny tukutuky sy ny posiposy.
Nitondra fanampiana ho an'ny mponina Toamasina nivondro ny firenena 12 eto Madagasikara omaly. Tolotanana manoloana ny havona nahazo ny vahoaka any an-toerana tamin'ny alalan'ny fizarana sakafo sy fitaovana ilaina andavanandro izay niarahany asa tamin'ny Barao Nasionaly amsahana ny loza voajanahary. Andoarantsika ny anjiprian'izay. Nanolotra sakafo sy fitaovana ilaina amin'ny andavanandrom-piainana toy ny vary, akanjo sy taolina. Nivondry ny firenena 12 ny alatsinainy lasa teo. Fanampiana manoloana ny ady sarotra sedrain'ny mponina Toamasina vokatry ny rivo-doza Gezany. Niarahany solitena nivondrina tamin'ny BNGRC au fiara-miasa sy firaisapo amin'ny vahoaka ao Toamasina. Nous sommes une communauté de 11 pays du continent. C'est donc une communauté qui vit ici à Madagascar, pour certains d'entre nous depuis au moins 40 ans. Zay dia vondron'ny firenena 12 izay mipetraka eto Madagasikara efa latsaky ny 70 taona. Ity vondrona ity dia mivela tamin'ny sehatry ny varotra, vato sy amin'ny fitantanana orinasa ihany koa. Noho ny toetra ratsy sy ny fahoriana iainan'ny malagasy ao Toamasina, niarana nanapa-kevitra ny hanao asa fanampiana amin'ny alalan'ny fanomezana vary, taolina sy akanjo fitafy ho an'ny vahoakan'ny Toamasina izahay ahafahan'ny olona miatrika amin'izao fotoan-tsarotra izao. Araka ny voalazany ny ohabolana hoe rehefa mainty tranony mpivanolo-bodirindrina ao aminao dia mahasoanao ny manampy azy amon'ny afo. Ary teanao mafy ny fangorahamponay amin'ny malagasy eto Toamasina izahay miaraka amin'ny reto rala mpiara-miasa ireto. Avec tous mes frères, nous sommes venus aujourd'hui exprimer cette compassion-là à nos frères de Tamatave. Ratsiaivana taorian'ny fandalovany rivo-doza Gezany. Maro ny toeram-ponenana potika sy olona very asa. Nitaraina fa tsy mana-toeraka alofana sy asa fivelomana. Noho izany, nanaovana antsoavy tamin'ny fanjakana sy olo-tsotra ary ireo vondrona afaka manolotra fanampiana anolo-tanana azy ireo. Ireo vaovao nisongadina natao amin'ny pejy Facebook ny vaovaon'ny Kolo TV tamin'ity androany indray no ndao arahantsika vetivety. Toy izao avy indray ireo vaovao isan'ny songadina nitsongaina vao amin'ny pejy ny vaovaon'ny Kolo TV androany. Toamasina, lehilahy miisa 10 no modiny revo teo amina toeram-pisotroana iray tao Toamasina Hall. Nandrasan'izy ireo andeha ireo mpanjifa ary norobain'izy ireo ny bara. Nitondra antsy ireo jiolahy nandritra ny fanafiana ka naratra nandritra izany ny mpandray ny vola tao amin'ilay fivarotana. Vola manodidina ny 3 tapitrisa ariary no lasan'ireo olon-dratsy nandritra ny fanafiana. Tsy vitan'izay fa mbola novakin'izy ireo koa ny tavangina zava-pisotro sy ny fitaovana tao amin'ilay toeram-pisotroana. Trangam-piarahamonina, tsy ampy ny fitaovana nampiasain'ireo mpitsabo tany ambanivohitra niterahan'ny renim-pianakaviana ity tao amin'ny distrika n'Antsohi. Nanonezaka mafy mba hamohana ireto zanany telo mianadany reny ny 30 taona mipetraka ao Ambalarano commune Ambody Mandresy distrika n'Antsohi. Tsy nanana herina hamohana ireo zanany kambana ihany koa ilay ramatoa ka namony ainy ny 12 aprily 2024 sy 2024 lasa teo. Velona ina somatsara kosa izy telo mianadahy-kely, iray lehilahy sy vehivavy roa. Manoloana izany, saherina ny fianakaviana hitaiza reto telo reto ka mila vonjy amin'ny mahalala-tanana sy izay afaka manampy azy ireo. Voemara, lehilahy mpanao taxi moto avy any Ampondra distrika ny Voemara no nanasany motony tao Manambery rehefa hariva avy niasa. Teo ampanasana ilay moto izy no nisy olon-dratsy namono ka lasany tsy mataho-tody ilay kodiaran-droa. Namony ainy noho izany io raim-pianakaviana io. Taorin'izay, drateaky ny polisy-pirenena ny olona ahina ho navandoza. Androany talata 14 aprily 2024 tonga teo amin'ny commissariat de la sécurité publique Voemara ny vahoaka ary tsy nanaiky izy ireo fa mitaky ny amoana sy anaovana fitsaram-bahoaka an'ilay olona voasamboka. Efa tsy tao anefa io olona io fa efa nafindra toerana ho fisorohana ny fitsaram-bahoaka. Tezitra ny fokon'olona ka izao no doran'izy ireo izao ny braon'ny polisy tao an-toerana andrasana ny fivoarany vaovao ao arin'ity tranga ity. Fiangonana eto Madagasikara, araka ny lisitra avy eo anivon'ny ministeran'ny Antany, misa 13 ireo fiangonana nankatoavin'ny fanjakana ho eglizy ny fijorony eto Madagasikara ka ireto avy izy ireo: Église catholique apostolique romane, fiangonana episcopale malagasy, fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara na FJKM, fiangonana Lotériana malagasy ny FLM, fiangonana Rapilazantsara eto Madagasikara, fiangonana Frenzy malagasy, fifoazan'ny mpianatry ny tompo, fiangonana protestanta malagasy Tranjojoro, Église adventiste du 7e jour, Église orthodoxe de Madagascar, fiangonana protestanta vaovao eto Madagasikara na FPVM, diocèse orthodoxe de Madagascar, ny fivondronan'ny fiangonana baptiste biblique eto Madagasikara na ny FFBBM. Ankoatr'ireo, manodidina 5,700 kosa ny fikambanana ara-pivavahana amin'ny forona araka ny lisitra avy amin'ny ministeran'ny atatany hatrany. Nahazo lalana isokatra izy ireo raha ny fanazavana.
ndray mbava mikasika amin'ny maresaka iraisam-pirenena lany filoha-pirenenao Benin tamin'ny salanisa 4 Romuald Ouadani kandidato ho anan'ny fitondrana am-perinasa araka ny vokatra vonjomaika izay navoaka ny commission électorale nationale autonome manany Sénat. Ministra ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ao Benin 7 taona araka izany no lany teo amin'ny fihodinana voalohany tamin'ny fividianana filohan'ny-pirenena izay nataony 12 avril lasa teo. Hitondra mandritra ny fiampitoam-piasana 7 taona ny tenany ny aliny alatsinainy 13 aprily foandroan'ny Sénat ao Benin no namoaka izay vokatra vonjomaika izay. Dia izay ihany koa no entsika manakatondray ny fiarahana amin'ity ality ankasitrahana ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany manam-pitafa ao amin'ny rapitso indray ary tomboko lasy tombo vaveloma tompoko. mety aminà nanolotra ho anao teo ny vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Vous a présenté ny vaovao. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.